tia kamana amzetia makenya kama etnisi ulu makatala talokuwa pisalasala sama simemute sama imanduswe maswamati wanuluraike it's kama wachukaraike la sasopera azamana manile pangataka amare metizile panapaka angara sami manangazi tatora male kuraji goliatare sinita vida azakakaza kombata fita sama isimemute sama imanduswe maswabati wanuluraike gets kama mashukaraike sama isimemute sama imanduswe maswabati wanuluraike gets kama mashukaraike Enara fanomeravantsika rehetra amin'izany hirany Simanda Valera zany tsy membotra ary tena marina hoe tsy membotra tokoa tsika ary izay no anisan'ny foto-kevitra anankiray ngeda be izay tena hifototra hivaratra fandaharan'ity tsy membotra eo anatrehany zavatra rovantsika sy ny hevitra rovantsika tsika dia ny fisian'ny fanarahan-dalàna sy ny hampihenany teo ny kolikoly ary ny filaminana amin'ny firenena na ara-politika na araky ny fiarahamonina satria tsy hafenina dia tsy hafenina fa tena misy tokoa ny insécurité ary mijaly malagasy amin'izany. Aty aminay aty dia mafana ary mafanafana tokoa ny andro ary tsy hafenina hoe mafana ny toetrandro zany. Tsy hafenina hoe ohatrany hoe tonga longa ty etera zay ny filaza azy fa ndao ataontsika milamina kely tonga dia korontanitsika amin'irany Jerry Marcos ndao arazombaka hoitry dia amin'izay tonga dia tsemotsemoka daoly menakavy satria na izaho zany tena tsemoka noho ny hafanana andao ataontsika tsemotsemoka fa miarabanao Andriamatoa Eva Kotobe
Iarinandra, Zokrabetsy, Carmen Jody, Rarosoa Henri, maromaro nareo ato, vola lalaina Razafy, lalana Efasina, Rangamika, Hussein, Rossana, maromaro, toute l'équipe. Allez, on y va, Zumbaka Uti, Thierry Marcos. Sala Subaka Wite, Subaka Wite, Sala Subaka Wite, Subaka Wite, Sose Masplase, Subaka Wite, Sala Bomichita Case, Subaka Wite, Sose Subaka Wite, Subaka Wite, Ante Subaka Wite, Subaka Wite, Akoshe Lelea, Subaka Wite, Ante Pushe Pusheya, Subaka Wite, 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 Subaka Wite. Salara Malazea, Subaka Wite, Salati Malazea, Subaka Wite, Karasanudo, Subaka Wite, Namanido, Subaka Wite, 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 Tala Subaka Wite, Subaka Wite. Position, position, en action, position, position, en action, Come on, Kamar Karasan Saka, Taram Chikan Yaraga, Yarangara, Acharan, get Kachi Kastara, Yaki Pachi Peraka, Amarati Poreraka, Kiakipan Mavita, Tekodrumba Mahita. Position, position, en action, position, position, en action, Subaka Wite, 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 Subaka Wite. Asika Subaka Wite, 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 Subaka Wite.
kumanena manambola mapchapade sana konna nena twanga chamuno mitale iskoti ode atera kutamba bana kucheno Chilulu wasala maskutona ita sasa mabane kumanena manambola mapchapade sana konna nena twanga chamuno mitale iskoti ode atera kutamba bana kucheno Misali kanae na matene na misali bade Sikara hili na tono na namtamkisi Para katamunga magene kane Misali kanae na matene na misali bade Sikara hili na tono na namtamkisi Para katamunga magene kane Kuvia funga panjamo, makara karabade. Zamalo kono mandela big sherito. Sola sano. Ana rewe asema ibaratara, kuma italia kijani, sak mandan kara manari bolangaki, simatarubate. Kuvia funga panjamo, makara karabade. Zamalo kono mandela big sherito. Sola sano. Ana rewe asema ibaratara, kuma italia kijani, sak mandan kara manari bolangaki, simatarubate. Ino, Seta numano na numako, ino, seta supano na supako, ino, seta managano na nukagako, yako, seta sakatamuno umanike, ino, seta numano na numako, ino, seta supano na supako, ino, seta managano na nukagako, yako, seta sakatamuno umanike, yako, seta sakatamuno umanike, yako, seta sakatamuno umanike, yako, seta sakatamuno umanike, yako. seta sakatamuno umanike. Eny ary ha, fomba ny lehilahy manambola marina ny mampijaly vady. Ary maro ny efa mitaraina amin'izany. Androanitsika dia zafady mivadika ny sary. Fanomeravana-tsika aloha, poatratrika araky ny mahazatra sy ny fomba fanao eto amin'ny fandarana. Diffusez votre annonce. Ny solomaso tsy niova androany fa tsy hitako ny nasiko ny anankiroa. De ty nefa tety ambonin'ny masoko tety aga de nidiovina tsara. Gaga angambonareo isaky ny manao émission de manadio an'le solomaso ana satria sahadra mba tena mamenatra ihany raha hoe ny mahita an'le olona manao solomaso dia manadio an'iny tsy hoe lafo na hoe lafo be ahoana le produit manadio azy a, fa de solomaso misolitika sy ny karazany mba mamenatra ihany le be ditanana. Tena le hoe misolitika e. Torak'izany koa le lehilahy mihaja nefa ny jerenao ny kirarony avy eo le feno foriporitra be ireny le eo anelanelan'ny tongotra eo, eo amin'ny tapi-tongotra eo. Hitanao mihitsy hoe tsy manana soin, tsy manikojakoja ary mihaja izy ary miseho mihaja, miseho mahay, miseho malala mihitsy. Ty rehetrarehetra ty nefany misy zavatra midetônina kely ohatran'izay de tonga de rava daholo ny rehetrarehetra. Salama daholo tompoko, fanomeraba Andriamatoa Zaka Rakotovao sy ny ekipa rehetra. Ndao ary hanombokatsika hiresaka momba ny tsy hanao lavabe tsika satria mba lady androany zany a. Fa hiresaka momba ny éditorial tsika aloha zany amin'ny tatasika de hoe fanahy tsy mataty
fitahiana, ny fanahy tsy mahataty fitahiana, dia ozy nareo avy eo hoe ahoana zany a, dia avy eo tsika hiresaka momban'ny déstabilisation eritreretin'ny olona ao anatin'ny fanjakana, totondro ao anatiny ihany handombaka fitondrana ary anakorotana ny firenena amin'ny alalan'ny provocation sy ny fampidinana olona eny an-dalambe ka haka fitondrana sy haka fahefana amin'ny alalan'ny légitimité populaire. Resaka kely ihany koa tsika ny amin'ny volamena ka dia zay angamba no resahantsika androany. Ny ao anatin'izany déstabilisation zany dia ny resaka réseautage sy ny copinage apetraky ny ahajo Andriana Anarivelo, ny ady Andriana Anarivelo sy ny tariny da ho hazavaintsika eto avoakantsika vaky masoandro ho fantatry ny daholobe hoe inona marina ny tena intention amin'ity Giany Hajo Andrianaina Arivelo ity. Misy namoaka io Fleury Rakotomalala no anan'ny Hajo, io zany ka aza mitapitapy. Tsy za mihitsy andeha hisoutenir na hanaraka ny Hajo zany, raha misy mpanao politika hoe tsy voako indrindra ao Madagasikara, tsy hoe halako izy akory, tsy halako bika, tsy tiako tarehy raha ohatra misy mpanao politika tsy manana tanjona hampivoatra ny firenena ary tsy atirehana mihitsy ny hiara-miasa aminy dia andriamatoa ny Hajo Andriana Anarivelo. Izay zavatra dia azo antsoina amin'ny hoe troisième MMM. Ny dikan'ny MMM raha any amin'ny faritra dia maro ny olona ao anatin'ny MMM sy efa nisitaka avy any amin'ny faritra ka miantso ny MMM hoe merina miara-mamindra. Ho hazavaintsika eo zay rehefa avy eo hoe avaiza ny hevian'izay le hoe merina miara-mamindra zay ary ho hitanareo eo hoe ahoana ny hazavaintsika azy rehefa avy eo fa dia mety ho gaga nareo nefany mety ho hitanareo ihany koa le izy ao anatin'le fihetsika andriamatoa ny Hajo Andriana Anarivelo satria rehefa totohana ny tombotsoan'ny andriamatoa ny Hajo dia any izy vao mieritreritra hoe vao totohana koa ny tombotsoan'ny MMM na ny merina miara-mamindra izay lazaiko eto dia nizao hoe raha izany parti MMM na hoe malagasy miara-mamindra zany no mipasaka na mizara roa na telo dia tsy ho taitra satria firenentsika izay rehefa avy eo. Fanahy tsy mahazaka fitahiana. Ndao hojerentsika kely ny fomba fitantanana na hoe ny fomba fitondran-tena ny ankabeazan'ny malagasy zany na ny satria malagasy no resahana fa tsy maninona na avy eo nefa mbola be ho aho ohatry gros garçon fa ny miarabanao ny fitondran-tena ny olona zany rehefa mahazo fitahiana satria anisan'ny ady anankiray hatrehan'ny fiangonana izy io na ny eglizy ihany koa ho antsika kristianina zany na ny silamo koa raha tsy maninona miresaka an'izay zavatra izay. Zao fananiko ny nandefan'le fomba ny lehilahy manam-bolona ny mampijaly vady fa ny titre an'iny voalohany manko dia ny fomba ny lehilahy manam-bolona ny hoe mampirafy. Ka eo zany mitondrantsika ny resaka tsy le lehilahy manam-bolona loatra fa le olona nahazo fitahiana. Io zavatra io amin'ny ankapobeny dia manahirana be ary mahalasa saina ihany le zavatra miseho satria
Ny marina aloha zany a dia tsy hafenina fa tsy ampy fialamboly ny vahoaka malagasy na ny tanora na ny zaza, indrindraindrindra fa ny lehibe. No mety fialamboly malaza indrindra ho an'ny olon-dehibe any Madagasikara dia ny fisotrosotroana, ny fijangajangana ary ny fireharehana. Misy olona tena hoe mpinamana eo izy ary efa ela, fa en fait ny mampinamana azy reto fampirehareha, fampideradera ary ny fampidirana fitahiana matetika no tena mibahan-toerana amin'ny alalan'ny zava-pisotro misy alikaola, amin'ny alalan'ny fananana trano mijoalajoala, fiara sy ny karazany. Ganika lasa ady andavanandro, tena hoe course mihitsy contre la montre ny fihazakazahana ho any amin'izany atao hoe harena zany, na ny Madagasikara na ny Afrika na eran-tany zany. Ary le chemin le plus court no tena fatra fipetraka amin'izany zavatra zany. Mamoaka dossier eto matetika miankina amin'ireto momba an'ireto mpanao volamena na mpanondrana volamena, satria fantatrareo tsara fa tsy azo atao ny fanondranana volamena amin'izao fotoana izao ho an'ny Madagasikara. Azavaiko tsara, misy niveau anankitelo izy io. Ao ireto niveau ana tanora izay hirakiraka, mpitondra an'ilay izy ary atao hoe mivarotra-tsaina mihitsy, satria zavatra tsy ara-dalàna no atao, dikan'izany mandika lalàna. Après an'ireo tanora ireo dia misy ny intermédiaire entre an'ilay tena mpanana, tompony vola na tompony entana, izay tsy hitanao zany, tsy voatery hoe fantatr'ireo vahoaka, fa le intermédiaire raha misy zany ny zavatra mitranga sy mipoaka dia le intermédiaire no misakra, mandehatra any am-pigadrana mihitsy miaraka amin'ireto tanora tafiditra ao anatin'ilay raharaha. Efa nataoko teto ny sociologie an'io phénomène io hoe tanora ny ankabeazan'ireo tovolahy manao an'io fitondrana entana tsy mazava miondrana mihoatra ny ivelan'ny Madagasikara io. Ao no mandeha par avion tany amin'ny taona 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 tany a, dia force est de constater, on va dire que c'était vraiment baranahana, satria tena mialatsiny eto an'izay tompon'andraikitra tamin'izany andro any, na ny gendarmerie, tompon'andraikitra tao amin'ny aéroport, na ny polisy, ny pafy zany, dia samy miditra nandray anjara tsy kombakomba tao anatin'izany fandefasana, sady miresaka an'ilay volamena zany eto no miresaka ny hoe fanahy tsy mahazaka fitahiana zany, dia mandefa ny entana tamin'izany. Ka araka ny lazaiko teto hoe eo 25 millions par kilo eo no vola loa ho an'ireto passeur par équipe teny vato. Ary io samy manana ny client-ny, misy ekipa A miasa talata, ekipa B miasa alarobia, dia miovaova ohatr'izay. Fa ny zavatra iraisan'ireto ekipa reto dia zao, lasa mpanambola be tapoka daholo zareo ary miavona ary faran'izay miavona. Ny fanahy tsy mahazaka fitahiana manko, raha hoe zay no raisina fitahiana zany, dia matetika mandeha makany amin'ny havona zany. Vato amin'ilay sociologie an'ilay hoe passeur ny iverenantsika zany a, dia matetika izy ireo na
tanora avy any amin'ny faritra, ary faritra atsimo no tena betsaka. Avao ejeda, ary tena mampagaga. Tsy afenoko anareo fa lasa be dia be mihitsy ny namako azonareo sokafana ny Facebook amin'izao fotoana izao hoe na izy Métis Karana, na izy tanora avy any Toliara, ary efa misy 1000 mahery zareo, non, manao demande d'amis amiko, misy efa 1100 izao, fa tsy any moa le problème, fa le sociologie am'izay hoe en majeure partie dia zanaka Antananarivo sy olo boaka atimo, baka atimo no ao anatin'le réseau convoyeur d'or. Normal be zany raha ohatra hoe mivoaka ny sary takan'ny Riary Diary, izay olona zanaky ny faritra atsimo, tsy afeniny zany, kanefa dia ao anatin'ny fanondranana volamena tanteraka. Tsy miteniteny foana ity fandaharana ity fa misy ny porofo amin'izany. Ary tsy eto namoahana azy, rehefa mifampilaza taminareo andray andray, niera tamin'ny mpanaraka anahako. Ao ka zany tsy fantatr'ireo Matoandro Diary sy ireo olona voatonontonona, fa mifanaraka hoe misy rôle ifampizarana amin'ny fomba fifampitondrana eo amin'ny firenena. Ka ny rôle ny eto dia lancer alerte en tant que journaliste et lanceur d'alerte, izay mety arrestation anareo any ambadika any na amin'ny fisamborana anareo, tsy andraikitry ny ndao zay, fa ny andraikitry ny ndao zay dia mampilaza sy tirer ny sonnette d'alarme hoe zava-doza no mitranga araomasiny amin'ity, ataoviny amin'ity. Zay no rôle antsika, ary izay zavatra izay no arahantsika tena atsakasian-davitra satria tsy manana compétence amin'izany atao hoe manao arrestation, fa sauf lancer ny alerte, miaviser ny autorité, ny rôle amin'ity fandaharana ity sy ny rôle ny akama, satria ny akama militer contre l'injustice et toute forme de corruption et de ségrégation. Tokony ho fantatrareo zany. Donc tsy eto mihitsy nareo ny andeha hiteny hoe mpanavakavaka ny Ndia Fleury fa ny zanaky ny faritra ny tena ataony, nefa le sociologie an'le fanaovana an'le raharaha mihitsy no hoe tena misy porofo io Andriamatoa Rabesson Lovan'ny Irina, ary tsy afenina fa maro raha miakina amin'ngia Iandry be Iary, tena maro, ohatra fotsiny na izany Dabo zany raha mety tsy fantatrareo le hoe Dabo, dia ho hitanareo eo fa tsy ho afaka izy, zay no tena marina, ary tsy azo afenina zany raha tianareo fantatro hoe mahafantatra amin'izao fotoana izao fa te hitsoaka Andriamatoa Andry, ary efa nanao karazana réservation, aller simple izy amina agence de voyage au Beirut, aller simple pour Dubaï. Tiako ho fantatry ny Iary fa tsy mipetra-potsiny ity fandaharana ity, ary tsy manao zavatra gratuit. Il y en a gratuit hoe zavatra affirmation gratuite comme vous dites, tsy manao zavatra mandehandeha na misavombona fotsiny ity zavatra ity, ary tsy azo resahana eto, ary tsy azo entina eto ambonin'ny latabatra eto raha tsy mafy sy matevina ny porofo eo am-pelantanana. Efa nieritreritry ny hitsoaka Andriamatoa Andry de Iary, nanao réservation izy, na mpanao réservation amina agence de voyage anankiray ao Beirut, aller simple pour Dubaï.
Tsara fantatrareo zany ahafahanareo malala hoe mampisavorovoro étudiara le resaka. Zay le izy satria eo mihitsy no mahatonga an'le hoe fanahy tsy mahazaka fitahiana, mora no mijery hoe ity ranamany ity expert amin'ny fanondranana sokatra, satria indraindray manaraka eto reny olona reny, ary ity ranamany ity dia expert amin'ny fanondranana volamena, satria ny zavatra mitrangana dia tsy ponina fotsiny ny dralahy, mifampiaro izy dia tsy poninao fotsiny izy dia raisinao dia mandeha ny investigation sur place dia hita hoe ity, satria ilay zavatra mitranga ao anatin'ilay fiarahamonina dia gaga amin'ny fiarahamonina hoe avaiza marina moa no tena source tony entrepôt ngeda be tapiko tony, ary le boy ity toa lasa mpananatra, izy indray no mijoro olon-dehibe eo amin'ilay fiarahamonina, ka na olon-dehibe noho izy raha miasa mafy sy ny mitady mafy tao anatin'ny fiarahamonina dia mitsangana ho mpananatra, nga iandry be iary dia gaga ny fiarahamonina dia eo mipetraka ny fanontaniana hoe fa avaiza tompoko ny harena eo ampelantanan'ity tovolahy ity, fa rehefa tonga ny fankanesana ny Lameka dia eo ny fanararaotany makany Dubai indroa isan-taona na intelo dia eo no mandeha izy. Rehefa nijerena sy nidinihana sy narahana momba azy dia fantatra fa misy fotoana izy miaraka mipetraka tamin'ny Andriamatoa Dabo tao amin'ny Swiss Hotel, ary tamin'ny voalohany ary izy tany amin'ny Ngia Dabo no mipetraka. Tiako lazaina aminareo hoe aza matahotra ianao Ngia iandry, fa rehefa ratsy izay ny fanjakana manapa-kevitra momba anao dia tadidio fa tsy afaka ianao amin'izay fotoana izay satria efa feno ny borofo ary mazava ny engaviana aminao fotsiny tonga dia aleo mitsotra milaza ny marina hoe reto aby ny ao anatin'io tompoko, dia ianao ne afaka manoratra ho anahy. Tadidio fa misy ihany koa ny hoe fisovena mahazo immunité ilay olona rehefa menao ilay tena réseau, satria amin'izao fotoana izao dia tedavina activement ary raha moa gaga ny ministeran'ny polisy hoe maninona rehefa goay be ohatran'ny zozo reny zany, ataoko hoe zozo, dia tsy affiché ilay hoe recherché ty olona ity, fa maninona misy mizana tsindrinila ohatran'izany. Tokony avoakanareo ministeran'ny sécurité publique mihitsy ny hoe ity olona ity dia recherché dia mena ny vahoaka hitady azy aratorin'ny vahoaka hoe atsy olona io, takany kahany José Auguste izay tany amin'ny hôtely no azo ary nentina tany amin'ny polisy économique tany Tamatavy. Mora ilay izy satria tsy matapy fitahiana ireto ranamany reto, ary rehefa misotro na miresaka dia vola be tsy tokony sy foroana ary mizaozao ao anatin'izany zavatra izany. Ireto intermédiaire dia ohatrohatran'izay ihany koa, misipa amina député, misipa amina tompon'andraikitry ny fanjakana, magistrate plutôt, magistrate, procureur, satria misy amin'izy ireny moa dia marivo salosana ary na dia tokony hanana obligation de réserve ary amin'ny asany dia azo mifakapanahy amin'ny saosy be mendy, satria ireto olona ireto tonga dia mahavidy jusqu'à hatrany amina Kia vaovao voara Mercedes, satria vola be no resahana. Raha ohatra fotsiny izao hoe izany 73 kilos d'or zany efa mahatratra any amin'ny minimum 3 500 000 $. Vous allez faire le compte pour que une Kia qui coûte même pas 50 000 $, ils n'ont rien à foutre. Dia izay dia zavatra mitranga.
Fa iny eo amin'le resaka volamena ihany iny fa atao amin'le fiarahamonina politika. Ireto mpanao politika malagasy. Rehefa mijery ianao sy mandinika ny fihetsika izy ireo dia zao. Ny zavatra tsy voalaza ary tsy lazaina ary zay no mahavoantsika malagasy mihaino sy tsy miresaka an'iny intsony Madame Carmen Jody satria efa nilazaiko anao hoe ny fandaharana andao sahia dia mialerte fa tsy hoe rehefa migadra le olona tahaka ny hoe Raisa sy ireto le malagasy mety isy karana efatra dia andeha iorakorakontsika na ho faly na ho alahelo tsy anjaran'ny ndao sahia intsony zany fa efa lanceny alerte dia anjaran'ny fanjakana tsy mba karazantsika ny andeha hoe hanao fety satria voasambotra ity na hoe alahelo satria voasambotra ity tsy tokony mipetraka izay fa ny fandaharana ny teneniko fa raha ny kahako manokana tsy fombako mihitsy ny manendrodresy zany ary indraindray ary ilay izy rehefa vita dia tena tsy afeniko anareo fa mangataka fonana amin'Andriamanitra ary tsy afeniko mihitsy miteny hoe raha diso Andriamanitra dia disoy ary aza velany heliko. Raha ohatra kosa marina dia omeo fitahiana sy fahendrena tompoko ary fahaizana miasa kokoa mba ahafahako mametraka ny tenan'ny famarinana ao anatin'izany fiarahamonina izany. Izay le momba an'ireny Raisa sy le izy efa dara eny mbola averiko ihany hoe isika teto no miresaka an'izany Raisa zany voalohany ary ny tena adalàna tsy afenina mihitsy zany ary tsy mamenatra amin'ny teny an'izany. Tena adalàna ray ngeda be miaro kasoa mihitsy nataontsika teto satria izy nalainy ny sariny publientsika iny dia tena tsy afeniko anareo ary fonako aminareo satria fantatro fa misy tohana ny sasany ny vehivavy indrindrindrindra fa tena tsy nalala hoe bevoka le ramatoa tamin'ny sary iny ary quelques jours sisa dia hiteraka teo no nahatonga ny hoe mba omeo voninahitra zany atao hoe ninona nadalan'le olona, ninona nafahotan'le olona dia omeo voninahitra zany hoe zaza hiteraka no voane izay tsy manana ny tsinony tonga ho avy etỳ ambonin'ny tany. Izay no nahatonga ny hoe nilefitra fa ao moa ny sasany no mahita volana alohan'ny biby izay mamorona tsy ahoantsika zany rehefa en état d'équilibre avec nous-mêmes on a la conscience tranquille on s'en fout du reste. Zay zava-be tiako ho fantatrareo zay. Ka ato amin'le fitondran-tena ny nantany manko Carmen Jody dia tsy maintsy nivaliko zay. Ny ato amin'reto le mpanao politika izay tsy mantaty fitahiana. Ao anatin'izany atao hoe fitahiana izany dia tonga aminao io afangaron'ny olona manko le hoe ao anaty combat ianao. Ny malagasy na ny olona mihitsy zany rehefa ao anaty combat dia mitady sy mila fitahiana ary mila fanampiana. Fa rehefa mivoaka ny succès, zany hoe succès zany dia manomboka eo amin'izay miseho ity toetra vaovao andraolombelona. Tsy afenina ampanetrehetena tompoko nandalo an'izany ny tenako ary fantako tsara zany hoe nandalo an'izany fiainanao hoe miavoavo. Zay manko ny tena dikany hoe avonavona, miavoavo ambonimbony tena. Tena tsy afeniko tena nandalo an'izany ny tenako. Fa ny miaravanao Andriamatoa Rakotonorena Jean-Claude miavoavo ary miavonavona tao anatin'ny ditra fijangajangana sy ny karazany tena nandalo an'izany ary misaotra an'Andriamanitra fa nomeny fahendrena sy fahaiza-manapaka. Ny fahendrena dia tsy ianarana tsy ory vavolombelona aminareo aho zany fa tonga ho azy izy io.
gaga ianao avy eo lasa nandeha boaty ary ianao lasa kamo. Rehefa niresaka tamin'ny namako hoe zany le ty tamin'ny 97 no tany amin'izany atao hoe boîte de nuit zany farany. De tsy mino ndreo lahy, tsika raha voavino, non 97 aho nivoaka boîte zany farany. Ary ohatran'ny napagaga fa nanomboka teo nikorosofahana koa le kavô. Satria zany taona tena point. Fa rehefa mandinika ianao zany ny zavatra mitranga amin'ireto mpanao politika malagasy dia miavoavo, indrindra moa fa rehefa lasa minisitra zay zalahy na zalahy na zavavy dia miavoavo. Ary takany hoe ce sont des gens qui sont les plus intelligents, à même de savoir hoe mieux que qui que ce soit ny zavatra mitranga sy ny zavatra tokony hitranga sy ny amin'ny ady-hevitra andavanandro ao anatin'ny miarabanao Andriamantoa Herman Rabemanonja, ao anatin'ny fiarahamonina na ny fampiarahana fotsiny zao amin'ny olona akaiky na namana. Ka matetika dia non seulement zareo reny miavoavo fa faharoa mizaozao. Ary ato amin'le fizaozaona ny tena zava-doza satria tsy mipetraka tsony ary lasa ohatrany hoe ankoatran'izy le miavoavo zany miavinavina zany sady manambonimbony tena. Mandray roa manko le miavoavo, miakatra zany napiakapiaka tena sady miavinavina ohatrany hoe manambonimbony tena izy zany. Fa miarabanao tompoko Arsène Noël dia miampy amin'le fizaozaona dia tena manahirana, tsisy tsony ny fifampiresahana. Misy amin'izy ireny zao ohatra raha hoe atsoinao dia tena manahirana na miantso azy amin'ny telefona ary mahavita mihitsy hoe io fa takany WhatsApp manko hitanao hoe io fa misonely izy voarain'le olona fa izy dia tsy mandray io, tsy mandray telefona io. Hoy le raha naman'izay hoe anisany tena mahafinaritra aho izy ny tompona andraiky mpanjakana iny ary tsy afeniko any lafo le rios izy fa mahafinaritra iny iny, tsy ho tonoky ny anarany. Fa zandriko zay no tena hoe mahafinaritra iny satria na mifiry ianao na mifiry miantso dia raisy ny telefona ary mamaly izy na rehefa tsy mandray izy dia tonga dia mitrapelona farafahaela ny adiny iray aby reny. Dia iny izy teo dia matetika le olona ohatran'ireny ao anatin'ny fiarahamonina no lasa tsy tiany ny hafa satria le malagasy ihany no mandray azy hoe misolelaka na ohatra hoe mpisolelaka. Eo zany le izy. Ianao zany raha vao manaraka an'le norme ny norme fahendrena na hoe fanetretena dia ny malagasy ao anaty fiarahamonina ihany no mamely anao ary tsy tiky le malagasy ny olona manana an'le fahendrena tahaka an'izay na fanetretena tahaka an'izay. Hitrao ianao dia mijery hoe aza miteniteny foana indray ianao ny rehetra vehivavy mitondra vohoka migadra mety amin'ny mora ka tsy tokony homena voninahitra fa rehefa rehetra dia tokony homena voninahitra. Asa aiza angamba ny lohan'ity le razafy ity, any amin'ny fitombenana angamba ny lohany, tsisy niresaka mihitsy teto hoe voninahitra fa hoe mba meo hoe tsy ilay vehivavy no nomena voninahitra fa le zaza teraka avao am-boaka. Ary matoa le olona niditra tany amin'ny figadrana dia efa vita amin'ny fitsarana raha Andriamantoa Razafy Mamitina ity olona ity mbola tsy vita fitsarana. Ka ianao no miteniteny foana zavatra teneninao tsy vao maîtrisenao akory nefa ianao manandrana mba hananatra anay eto. Voalohany indrindra aloha raha hijoro ianao
ananatra anay eto dia asa io ny sarinao hitam-bahoaka fa tsy miafina ao anatina zavatra tsisy sary ianao dikan'izany ninona teneninao eto voalohany indrindra ianao dia karazan'olona katahotra ary tsy tokony hiseho sehatra akory na hiteny ireo daholo zao ny olona rehetra eto dia miseho daholo ny sariny ianao rery ny tsy ao satria ianao olona tahotra tsy sahy akory ianao mijoro ety za tsy nitarehako ka hiaro ny hevitra dia eo amin'le miavoavo zay dia le olona sy ny hoe manambonimbony teny zay dia sarotra ny fampiresahana ary matetika izy ireny dia lasa tompon'andraikitra ao anatin'ny firenena ary manahirana na mifampiresaka aminy aza satria na ao anatin'ny kabinetra na ao anatin'ny ministera dia tsy mipetraka ny ady-hevitra ary tsisy ady-hevitra fa ny hevitry amin'ny minisitra ihany no tena mandeha sy tokony voizina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Voalaza ny minisitra amin'izany, voalaza ny premier ministre. Ny premier ministre moa dia na tamin'izy voadezehan'ny Solima fotsiny ara dia malaza amin'izany atao hoe avinavina sy ny fambanimbanina olona tao anatin'ny fiarahamonina. Izy mivoaboaka mandeha manatona ny malagasy sy ny hoe fandray tanana amin'ny malagasy io tena teneniko anareo fa matahotra raha namana hoe sanatria tsy reconduit dia qu'est-ce que je vais devenir satria mamy mako ny tsy azonareo dia ho an'ny olona tia avina tia zaozao dia matetika tia voninahitra ary rehefa izy ny tia voninahitra zay dia matetika tsy lavitra ihany koa ny fijangajangana ao anatin'ny fiarahamonina. Mety matoa zao miteny an'izany dia tonga dia efa misy olona malala any hoe tena marina zany na hoe tena diso fa anjaranareo mahita eny amin'ny fiarahamonina eny hoe inona ny zavatra mitranga ao anatina ministera anankiray. Za zao dia malala minisitra eny Anosy eny fa tonga ny hariva amin'ny valo dia madama tsara tarehy miditra ny birao ary raha nisy dia nisy nga minisitra 4-5 mois zany teo efa niova ny tomobiliny madama lasa tomobilina vaovao ministera tena mikirakira vola be zany ary tsy afenina fa efa izay io raha namana io depuis ary ny ahafantarana azy dia ny corpulence n'ilay ramatoa na n'ilay vehivavy satria ny fahafantarana ny ity raha namana ity dia tia vehivavy matevitevina ara-nofo eo amin'ny faritra Iva eo. Dia tonga dia fantatra vakian'ny olona fotsiny hoe an'le riny ary eo amin'ny adiny iray sasany izany hoe nga minisitra zany miala amin'ny birao indray mandeha na indroa isan-kerinandro eo amin'ny mieritreritra ny hafa zany amin'ny sivy sasany alina mivoaka ny birao na amin'ny folo eo be asa sy ny karazany tena maro asa tokoa nga minisitra kanefa ny asa hafa izay tsy azahoana supplémentaire nataony nga minisitra anisan'ny conséquence ny fanahy tsy mahazaka fitahiana ihany koa zany tsy tenenina intsony ny fanambanimbaniana olona ary ny fanadonoana ny namana famitapitahana ny namana ao anatin'ny firaisamonina nefa ireto namana dia malala hoe ahoana marina ilay boity na ahoana ny tena fitondranten'ilay boity fa dia izay le izy dia manahirana be ihany ny zavatra mitranga feny tena anjakany ny
fizazahoana sy ny fiavina vonana, ny fietadavana voninahitra amin'ny fangalara-karena tsy mazava ho an'olombitsy ny firenentsika, ankasahirana isika malagasy mitady an'izany atao hoe ahoana tokoa moa zany ny tena mba azahoany ny malagasy fahendrena na azahoany ny malagasy fivoarana ao anatin'ny firenena, na dia fivoarana ara-panahy sy ara-tsaina fotsiny ara, satria ireto mpanao politika dia manome modely ratsy ho an'le tanora, ary zay no mahatonga an'le sosiôlôjian'le zavatra mitranga hoe maka-risika be, sa maka-risika le le zanak'Antananarivo satria mafy ny te hanan-karena, mafy ny te hanana katikaty ratsara, mafy ny te hanana tômôbilina hoe véhicule neuf mais classe. Ny Mercedes mameno tokotany, ny Range Rover sy ny karazana. Misy bois tena gaga mihitsy hoe $10 reto Range Rover, Mercedes eto tokotanin'ny lery reto. Kay rehefa natao ny fanadihadiana, expert amin'ny fanondranana sokatra ity ranamany ity, initial RB. Toy zany teneniko, efa manomboka mefeno ny momba azy, ary avoakantsika eto zany efa tonga ny fotoana tiray kosa aloha tsy zanaky Tiliara na hoe zanaky ny Atimo, baka Atimo, fa raha tsy diso boka avaratra izy ity, dia misy ohatran'izany zany Arena Bojo, Vola Bojo, Viavy Bojo, Ministera Bojo, ary mety mefara amin'ny hoe firenena Bojo. Tsika mentsika minga Dilaine fitenenana momba an'izany. Dilaine Bojo.
Equinox potiwe, Equinox poto, Ambogadirati, poto, Equinox potiwe, Equinox poto, Ambogadirati, Atikati, Sotanao rahalahy Dylan amin'izany izany, misaotra betsaka. Miresaka ny thème farantsika na ny vetikevitra anankiray farany dia ny resaka déstabilisation, ny resaka manodidina ny ajo Andrianenina Arivelo. Samby nahitsika tamin'ity herinandro ity na nanomboka fotoana vitsivitsy dia karazana hoe mivoaka tamin'ny fanginany, izay no filaza azy raha ny fomba firesahan'ny mpanao gazety hoe il sort de son silence, ary mivoaka tamin'ny fanginana tamin'ny fomba mampagaga Andriamatoa niajo Andrianenina Arivelo. Tokony ho fantatritsika hoe fantarina aloha Andriamatoa niajo Andrianenina Arivelo. Nahafantarana an'izany olona izany dia niasa tao amin'ny groupe Tico. Ary nahafantarana azy ny ohatrohatran'izay dia ny fitaizana ara-politika na ny tondrany Andriamatoa Ravalomanana azy teo amin'ny sehatry ny politika. Ny antony nanaovana an'ilay fanahy mahazaka fitahiana manko dia tafiditra ao anatin'io Andriamatoa niajo Andrianenina Arivelo. Ary tamin'izany andro izany dia anisan'ny hoe mera tanora indrindra Andriamatoa niajo Andrianenina Arivelo. Nanomboka teo izy rehefa nahazo an'izay dokadoko izay hoe mera tanora indrindra, lany voafidy, nanomboka teo no nanomboka niova ary nanomboka nanabotsibotsina tratra sy ny parady zany. Andriamatoa niavo niajo Andrianenina Arivelo. Ary nisy tsy ny fanarahany izy ambakin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia na nasitaka na nisitaka azafady tokoa Andriamatoa niajo fa ny zavatra marina dia izao tsy tao anatin'ny dispositif ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izy intsony satria ny antony dia tsy nety tamin'ny Ravalomanana mihitsy ny fivoaran'ny toe-tsainy Andriamatoa. Izy mirahalahy mihitsy raha samy tafiditra tao anatin'le ino ty izy teo arsenal ny avoavo sy ny manambombony ary indrindra ny fizaozahoana tao anatin'ny firenena. Ka tsy amin'ny vy mafana mifanena izay tompon'ny fitondrana sy tompon'ny fanjakana no manjaka. Na isaky ny Ravalomanana nga niajo
Ary rehefa tsy tatiny ny fitondrantenany sy ny comportementny ary nanomboka teo Andriamatoa Niadzo no niezaka nanaraka ny mouvement an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Nisy ihany ny fanandramana te-hiperitra tao anatin'ny politika tao amin'ny elanelan'izay fa tsy hafenina fa tsy lasa lavitra. Tena tsy lasa lavitra pour ne pas dire hoe insignifiant. Rehefa nandeha moa ny tolona tamin'ny 2009 tao anatin'izany ny tenako ary ny zavatra tena marqué ahy dia zao. Za tsy teo fa rehefa andeha dia nahita nga Niadzo iny nidina avy any amin'iny lalana avy any amin'ny cité amin'ny Beny iny nandeha vinty hoy ny avy any avaratra. Ary rehefa tonga eo amin'ny voany trano nga misy Marcel Bernard tsy napoziko mihitsy hoe ay izy ity mivorivory eo. Za koa ao amin'ny trano nga Marcel Bernard ary tamin'izany ny ilay ranamana dia efa tsy voako fa tsy hitana tao anatin'ny tomobiliko hitako izy niakatra dia mocassin mainty izay no nanaovany fa mivilana ohatran'izao ilay izy, le talon zany satria maty amin'ny fandehana tongotra. R8 Gordini moa ny fiantsoako azy fa atsika lehibebe dia mahalala an'izany hoe R8 Gordini zany mivadika ohatran'izao pneu, mivadika ohatran'izao, manao ohatran'izao au lieu de mahita ohatran'izao zany le pneu aoriana dia manao an'izao mivilana ohatran'izao. Ary ohatran'izay ny talon ny kirarony Niadzo teo za hoe dia jereko koa zany le ba efa ba mafimafy ary tena vizana le ba ity hoa lasa vizana be ty ba ity zany. Zay ny image hitako tamin'ny farany. Rehefa taty aoriana moa nitantarany nga Marcel Bernard hoe mbadadany mibandy iny baininy fadio ozy izy ny fréquenter an'iny fa ahoana baina na crédit ara nangatahany iny tamin'ireny tolona ireny, frais taxi nangatahany iny ozy. Menaka hitako izy ao nandeha tongotra tin-garaziny. Tsy le hoe mandeha tongotra ny ratsy azafady tsy hany le izy sao dia misy olona manita-tsaina indray. Tsy mandeha tongotra ny ratsy satria ny olona rehetra tsy maintsy mandalo amin'izany hoe creux de la vague na hoe fahasahiranana. Fa samy hafa le hoe mandeha tongotra ianao dia mbola misy miteny nahazo an'izany aho manko. Miala avy any Ambatobe mandeha tongotra satria tsisy vola tao anatin'ny creux de la vague. Andeha hitako hofa-trano any Avaradoa. Mahazo hofa-trano aho zany zay vao mahazo vola. Dia mandeha tongotra dia mbola misy namako ihany mijanona anany hoe tsara kosa baina mety le satria za manao short eo dia manao tennis dia mandeha tongotra dia ohatran'ny hoe manao sport aho zany. Mety baina le mitaiza-taina fa hoaiza baina mitao eto allo zaho andeha tongotra ihany. Zany hoe tamin'izay fotoan'izay par impératif noho ny tsy fisian'ny vola no nandehanana tongotra. Iny ary fidy raha manadray be ny vavolombelona. Misy fotoana zany hoe ao anatin'ny herinandro sosety foana ny lokany anin-dralahy satria tamin'izany ny ankizy efa taty an-dafo mipetraka. Tany amin'ny taona tsy tadidiko fa iary fidy no mahatadidy an'izay zao. Hoe sosety ny sakafony anin-dralahy izy miaraka amin'ny sakafo amiko indraindray ny atoandro. Samy mandalo amin'izany daholo ny olona tsy le fahasahiranana ny zava-dehibe ao anatin'ity resaka ity hoe ratsy na tsara. Ialako tsiny tompoko fa zay ny infirmiera tsy maintsy manao ny paramètre fixe fandefa hira dia avy eo miverina momba an'izay tantara izay fa miala tsiny be dia be fa andao mandefa hira dia avy eo tsika mihaona indray satria rehefa
tonga io firme ireo dia tsy maintsy atraika. Tena hifonako be dia be. Mbola tsy nitonga diniko ny teny anareo teo. Yarunova Fiarantikareye Itagiza Nawaire Tena Tokuti Unyafakaya Birenge Analambaraka Kamasunula Timi Pulindu Akwere Tabutula Talaka Impuli Mendrake Saufana ita ulu anzaraku Afakapi uva titianaku Damina otina ita jainu ingo Azafadi andaye Zupati afake Yanatini andaye Zupati afake Azafadi andaye Zupati afake Yanatini andaye Zupati afake Kisara pana unaita bakwaze Fanutu zaini fange Tena togunu filu vya birenge Lara ilyabe kisita tuko Ndea nizira tiako Tambi samini japati bulange Kisara pana unaita bakwaze Fanutu zaini fange Tena togunu filu vya birenge Nara inyabe kisita kuko Mea nizira tiako Tambi samini japati bulange Zaufana ita ulu anzaraku Afakapi uva titianaku Tamina otina ita jainu ingo Azafadi andaye Zupati afake Yanatini andaye Zupati afake 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 Nandana sisa natikabe Nandana sisa natikabe Nandana sisa natikabe Oui, miala tsiny aveko ihany mba mbola tsara aloha ny fiksa rehetra zany ny tension ao tsara, ny sucre ihany koa ao tsara. Izao tsy le hoe fandehanana tongotra no mamena treto na le hoe
zavatra mandraso idika aloha ty fomba fanafody. Vous faites aujourd'hui? Le mandeha tongotra ny hoe mahamenatra, misy fotoana ianao ary tsy mahamenatra koa zany mandeha tongotra zany. Tsy zany ny atao hoe mahamenatra fa le toetra nentina ao ambadiky le izy après rehefa tonga le fitahiana, raha zay no antsoina hoe fitahiana. Zany hoe fantatra zany na crédit raha nangatahana, ampindramo crédit lesy Marcel Bernard, ampindramo crédit lesy Bernard etsoka ny Andry. De tena atao anaty ny mafana mihitsy tamin'ireny, dia miantsa ny Andry Rajoelina tokoa raha namana sy ny karazany. De rehefa tonga zany ny hoe tena fihaonana amin'ny Andry Rajoelina de izy no nijoro hoe hosolo tena an'ireto groupe reto, de reto groupe koa moa naifa loatra. De atany izy tany fa rehefa nommé ministre izy tao anatin'ny transition de adinony ary tsy afenina hoe firy ny ohatran'ny kiraro nisy diky ireto mpiara-mitolona taminy teo akaikin'ny cité AB ireto ary lodika taminy ireo namany ireo. Tena nanomboka tena nahafantarako an'le rangahy ary rehefa hitako izy taty amin'ny aéroport taty à Paris tamin'izany, za moa contre le coup d'état rahateo. De rehefa nahita anazy aho tena lodika nijery azy satria reto le olona miaraka aminy de tena reto le olona tena mitovy toetra amin'ny tanteraka teo, le opportuniste, le manana fiainana jilamboto sy fiainana jilambavy, tsy hanonona anarana satria sao de mampigadra, ka tsy miteny hoe niady jilamboto na hoe jilambavy za aloha tsy afeniko fa mbola tsy nahita azy nampirafy na nijangajanga, de kosa aloha azavy zay tsy mbola nahita niady am'izany aho. Fa ato amin'le hoe mamadika olona zany, mbola maivana fa miakatra ny zavatra tantaraiko eto. Dia teo zany nanomboka nahafantarako an'le boy ary narahako amin'izay ny parcours-ny sy ny momba azy. Sur le plan politique, tena lazaiko anareo hoe insignifiant zany Andriamatoa mihajo Andrianenina Arivelo zany. Quand on dit insignifiant, il ne représente même pas, et même pas plus de, rehefa nanao sondage teto, de raha misy ny ministre impopulaire, fa populaire amin'ny tsy fitiavan'ny olona azy, anatin'ny gouvernement ny Andriamatoa, Ntsay, de Andriamatoa nihajo Andrianenina Arivelo. Azavaiko tsara. Raha misy ny olona populaire amin'ny tsy fitiavan'ny olona azy, de Andriamatoa nihajo Andrianenina Arivelo. C'est-à-dire en français, le ministre le plus contesté du gouvernement, Ntsay, ce n'est même pas le Premier ministre, c'est le ministre de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire nihajo Andrianenina Arivelo. Ninao ngamba mila ampiakarina kely Andriamatoa Say Madafa, tsy maninona fa ampiakariko ny feoko e, d'accord. Ministra nihajo Andrianenina Arivelo. Ary rehefa mivoaka amin'ny fanginana amin'izay izy, dia samy nahentsika il a vraiment défié la République, il a défié l'État publiquement. C'est comme s'il s'était adressé au président et en même temps au Premier ministre. Satria aza adino tompoko fa ny Premier ministre no mifidy ny ministre nommé en anaty gouvernement. Fa à aucun moment tsy naheno an'le Premier ministre ny teny hoe
publiquement koa hoe nanao remontrance zany na miady monesté maka mahatonga ana amin'ny teny hoe ity premier ministre ity ny Andriamatoa Andry tsy miaro anao ary ho azavaiko zany avy eo tsy miaro anao io premier ministre io fa au contraire ny placen'ny filoham-pirenena no tsiriritiny reto bandy reto. Nanao menasy mafy Andriamatoa niajo Andriana Narvelo ary tena faran'izay mafy raha ohatra izay nandikana azy satria tsy vitany hoe ilay gouvernemanta satria raha ny tena marina dia ny gouvernemanta no tenenina amin'ireny. Laony enotsika fangina ny antoko malagasy miaramainga amin'izao fotoana. Tsy midika ho fanekena ny zavatra misy rehetra mitranga eto amin'ny firenena, ny fangina ny antoko malagasy miaramainga amin'izao fotoana. Misy fotoana ny zavatra rehetra hoy ny filompanorina ny antoko androany. Tsy hoe tsy miteny akory ny malagasy miaramiainga, tsy hoe mangina akory ny malagasy miaramiainga, fa amin'ny fiainana dia misy natao hoe ikika ny fahanginana ihany koa. Tsy hoe rehefa mangina akory dia tsy maharary, fa misy tsy mety eo, misy maharary eo dia alao aloha mangina satria raha misokatra vavantsika io ndray androany mety hanahirana ilay izy. Fa izay mahatonga antsika mbola mangina aloha, fa misy fotoana anginana dia misy fotoana itenenana. Zay le izy. Raha araky ny politika dia menasy zany tsy miteny tsy mangina, tsy maharary, maharary ary misokatra io vavantsika io ndray androany dia lasa lefako tsara dia eny tsy manginana ihany koa. Tsy hoe rehefa mangina akory dia tsy maharary, fa misy tsy mety eo, misy maharary eo dia alao aloha mangina satria raha misokatra io vavantsika io ndray androany mety hanahirana ilay izy. Manginana ihany koa. Zay le izy. Raha misokatra io vavantsika io ndray androany dia mety hanahirana. Izany hoe tsy izy no sahirana ao anatin'izay zavatra teneniny izay fa ny fanjakana na ny gouvernemanta na ny filoham-pirenena dia raha raisina au premier degré ny zavatra teneniny Andriamatoa niajo Andriana Narvelo dia voafitaka ianao satria hoe ny fitondram-panjakana no takeny amin'izay ary anaovany chantage mba azahoana plasy satria fantany tsara mihitsy fa tsy ahazo ministera anankitelo izany intsony ny merina miara-mamindra, izy afato ny malagasy miara-mamindra na ny troisième dia avy amin'izay Andriamatoa niajo Andriana Narvelo amin'ny angady sy ny arina. Ary nampiasaina tao anatin'izany Andriamatoa Jean-Claude Rakotondrina le côté du service mba ahafahany ady mampiseho hoe mafy manko les observations amiga Fleury hoe merina miara-mamindra. Il y avait un côté qui s'appelle Jean-Claude Rakotondrina, j'ai rien contre lui d'ailleurs, c'est quelqu'un de bien, mais il ne savait pas qu'il était là tout simplement parce qu'il est manipulé sans qu'il ne le sache. C'est pour légitimer et motiver l'existence d'un parti inexistant, insignifiant, on va dire. Tsy raha manana maire ianao dia manana député koa dia midika fa le parti no mafy, mety le olona no monsieur représenté tany no mafy fa tsy le parti. Raha anontany olona ianao hoe inona zany troisième zany ao Madagasikara dia inona koa zany izy troisième arrondissement ve sa taloha manko ny Baomanga no antsoina hoe troisième, samy Baomanga ozy ny olona fa tsy teny an'izany mihitsy ny olona hoe malagasy miara-miainga na hoe miara-manonja mety ho fantatry ny olona miara-manonja ve zany fa raha zany hoe troisième niajo Andriana Narvelo zany, je suis désolé, c'est un parti insignifiant. Zany zavatra any. Fa zay mahatonga ana amin'ny teny hoe
raha raisina au premier degré ilay izy dia zay no zavatra hita hoe il défie l'État, le gouvernement, le Premier ministre, le président. Mais en fait, ça rentre dans le défi. Raha mandevitra ny fitondram-panjakana dia azony ny ministera anankitelo. Satria ny zavatra mitranga manko dia izao. Ary eo foana ny probleman'ny olona tsy mahay ninina. Tena aloha tonga dia tenenina tsy mahay ninina herinandro. Rehefa voatotoana ny tombotsoan'ny Andriamatoa Niajo, Andriananarivelo, fa rehefa milamina izy ao anatin'ny fitondrana dia tsy miresaka ny parti hoe troisième. Fa rehefa voatotoana ny tombotsoany satria efa ministera raisina am-pelantanan'ilay ry, ary sarotsarotra ny famoahana vola, dia manomboka avansena Andriamatoa Niajo amin'izay parti. Avereny jereo tsara le film nanaovan'ny Nga Jean-Claude Rakotondriana, j'ai rien contre Jean-Claude Rakotondriana. Nga Jean-Claude Rakotondriana sy le ramatoa teo akaikiny iny tamin'le point de presse na conférence de presse iny, les gens qui étaient autour, qui ont assisté, c'était en majorité des gens de Tana, des merina. Zay mahatonga hoe merina miara-mandroso. Ary nahoana moa no fangangy any Niajo rery no tena mikitika anareo troisième zany eto, et je m'adresse à vous, fangangy any Niajo rery no tena hoe capable sy tena enjana ao anatin'izany troisième zany, no hoe rehefa misy nomination na ministre na département tsaratsara dia tsy maintsy Andriamatoa Niajo no mitazona azy. Fa nareo ao anatin'ny troisième zany dia mianahana sa voangory fotsiny. Misy technicien ao, au technicien mihitsy, au pluriel, zay avy any amin'ny faritra, mahay lavitra no Andriamatoa Niajo Andriananarivelo tompo, ary miala tsiny raha ohatra hoe évaluena ny tena hoe ao anatin'ny bureau politique. Zany atao hoe 3M zany, tsy dia betsaka ireo. Bureau politique, tena miteny anareo aho fa Andriamatoa Niajo minandrandrindreo. Kanefa izy no opportuniste, anisan'ny membre fondateur. Namorona izany parti zany, dia rehefa misy poste tsaratsara, dia tsy maintsy Andriamatoa Niajo Andriananarivelo. Zany hoe, c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules, encore moins de vergogne, tout est à moi, et tout sera à moi. Et je ne pense qu'à moi, à partir du moment où mes intérêts sont touchés, je parlerai et j'avancerai le parti. Et c'est ce qui se passe actuellement. Fa averiko, ary azavako, eto ny manomboka ny tena fahazavana, ny fanazavana, fa vita zay ny introduction, dia no tsara tompoko. Sambina enitsika, efa imbetsaka no miteny hoe ireto kartelana volamena, cocaïne, magouille tous azimuts reto, corruption, tous azimuts, tout secteur, tout département. Dia misy tanjona ametraka olona izay solotena amin'ny mafia ao anatina fitondrana. Ary efa nazavaiko tsara tamin'izay andro zay hoe ianareo opposition, tononiko teto, fa aloha mba tsy hanavakavahako dia tonga dia teneniko hoe ianareo opposition, raha mianahany ianareo, et d'autres personnes au sein même du gouvernement actuel, du pouvoir actuel, vont vous supplanter pour ravir
le pouvoir et que André Dieu aussi, en même temps, sera écarté du système. Et tena tamin'izay andreo hoe tsy d'accord aho fa omena amin'ny faikam-boto ve zany ny fitondrana. Ny saisirany tsirairay aho zany hoe ny opposition ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Qu'est-ce qui cache derrière tous ces brouhahas, tous ces gestes mine de rien, politiques, mais finalement ayant au objet et au objectif d'un coup d'État populaire. Qui sont les gens qui sont derrière tout ça? Retolondrato manko dia manana problemana popularité. Raha hihajo Andriananarivelo ny hitondra olona hidiny eny Analakely dia mety nisan'ny vola eo ambony lohako raha mety ho betsaka amin'izy raha zao noho ny olona mety ho zakany Andriamatoa nihajo Andriananarivelo hidiny eny Analakely. Zany hoe na iodiky vy Andriamatoa nihajo 900 taona ao anatin'ny dispositif manko zany. Zay no mahatonga ny PM tsy mandeha mipalany nihajo Andriananarivelo hoe on ne menace pas le gouvernement, encore moins le Premier ministre, publiquement comme ça. Et pire, le président. Zany no tokony izy règle républicaine zany. Ilay Premier ministre no tokony miteny an'izany. Fa seulement il est dans le dispositif pour accaparer le pouvoir plus tard, suite à des événements de manifestations populaires. Parce que rehefa midina ny vahoaka dia manipulé ary manaraka ho azy automatique l'opposition satria eo foana le hoe le plus important c'est d'écarter André Rajoelina. Mais allez voir, ça va de pire en pire. Le pouvoir va tomber, sinon tombera sur les mains d'un macaque, un vrai Djilambout, de chez Djilambout. Et qui c'est qui va payer les pots cassés après? Il y en a une hidina teny Analambe, rehefa le malagasy, ary reto opposition, nanaiky miara hidina amin'reto olona reto satria ny essentiel dia samy mahazo place avy eo na ministère hinanana na mpandeha ny orinasa ao anatin'le film. Ny objectif ny zavatra ataon'le Ranamanty dia ao anatina plan na déstabilisation. Ao anatina plan na déstabilisation. Aza miteny an'izany ianao Carmen Jody satria ho betsaka ny zavatra hitranga sitin'ity probleman'ny Ukraine ity. Ary eo le vahoaka no vita manipulation satria hiakatra presque 2 fois ny vidim-piainana. Ohatra fotsiny ny carburant. Aty aminay zao dia efa 2 euros le gasoil. Vous imaginez un peu le gasoil à combien zany? 48 000 le franc, l'euro est à 23 000, à 46 000 à Madagascar. Vous pouvez imaginer ça un peu? Donc aza miteny an'izany ianao tsisy vahoaka hidiny eny Antalabe zany intsony. Tsy maintsy za tsy teny hoe tsy maintsy misy zany fa hain'ny opposition ary indrindra olona manambola miala vao anaty fitondrana ny manipuler ny vahoaka. Manambola reto olona reto ary tena manambola be. Et eo les plans sy les orchestrations ao anatin'le manipulation hitondrana ny olona hidiny eny an-dalambe dia illégitimena an'le olona hoe miala ianao André Rajoelina dia voatery mitsoaka ohatrany tamin'ny andro n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny 2009 dia ozy ny sasany hoe l'arroseur zany natao ihany ny any fa zao ny raison d'état
ireto le olona nitolona maro karavalmanana, indrindra ny opposition, c'est beaucoup plus crédible noho zany niajo andriany anarivelo zany. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas crédible. Izy mihitsy no miteny, tsy miteny, raha tsy miteny akory de midika hoe mangina, tsy fa misy maharary ao. Za ve rangahy ty zavatra maharary a de non seulement tsy teny en plus tsy hiala tao. Bah, réflexe tout à fait naturel zany. C'est lui-même qui se contredit lui-même. Raha zavatra makarary ary angaty ialako a. Fa tsy hiaritra telo taona zany ao anatin'io fika io. Satria nataoko teratera ohatran'izay izy. Raha zavatra makarary ahy ialako. Fa tsy hiaritra telo taona zany a. Tsy rehefa mangina koviny dia tsy maharary. Fa misy tsy mety eo. En plus lazaina hoe misy tsy mety ao. Le fait miteny hoe tsy maharary manko midika hoe tena maharary. Fa misy tsy mety ao. Zany hoe non seulement zany maharary ahy le izy, faharoa le izy tsy mety amiko. Takany hoe za zany forcen'ny lahy hihina-tsakay. Maharary mihina-tsakay. Ary en plus le izy tsy mety amin'ny toe-pahasalamako amin'izao fotoana izao mihina-tsakay. De forcen'ny lahy hihina-tsakay tsy lozako ny tranon'ny lahy. Nilozako ny invitation lahy satria ho faty zany avy eo. Et c'est lui-même qui se contredit. Naninona ianao tsy nikaozy hatramin'izay? Naninona ianao tsy mibaradaka hatramin'izay? Naninona ianao tsy niala hatramin'izay? Satria mamy le finanana. Mamy le finanana. De reto le troisième miaraka aminy. Ao sasany naisaka noho ny antony maro samihafa. Fa reto le troisième manipulable, zay mieritseritra hoe ty banty ty groupe d'intérêt. Tena groupe d'intérêt izy. No marivo salosana. De lasa manangon'olona quelques centaines etranany etsy, ohatrany hoe mahazo vahoaka. Je suis désolé. Raha zavatra makarary ahy, sy tsy mampety misy tsy mety ao de elako satria mety ampigadra io. Misy maharary eo a, de anao aloha mangina satria raha misokatra vavantsika io ndray andro any mety anahirana le izy. Ka izay, nikatona tao le vavan'le ry pendant 3 ans. Eritrereto zany hoe vava mikatona mandritra ny 3 taona zany, maimbo vavany izy zany. De izy miteny maimbo. Tsy zavatra hoe manitra mba zavatra tantarainao fa olona maimbo vava. 3 taona nanginy zany tsy nisokatra ny vavany. La maimbo vavany izy zany. Samy mahalala an'izany malagasy. Mahatonga amba le banty tsy miteny mihitsy, tsy miresaka mihitsy maimbo vava. Satria vao misokatra iny tonga de miataka daholo ny olona. Lasa trefla zany le ry ao anatiny ao. Fa zao matsiro le izy dia ny finotao. Ny zavatra hitranga à terme. Efa ozy izy hoe ary maromaro. Reto fatina jilamboto no mieritreritra hoe efa tsy mety tsony ny fiarahana amin'ny Andry Rajoelina satria efa manomboka bloky tsy mifanaraka amin'ny tokony fanarahantsika taloha le ry. Zao volamena manjary voasambotra. Zao ny aferafera amin'ny resaka travaux dia manomboka voasakana. Tsy afaka manao direct tsony fa tsy maintsy mandala amin'ny premier ministre sy conseil des ministres. Tapitapoka eo. Ny vahoaka ny maheno ndray amatoa ny ady. Pourquoi vous êtes sorti de votre silence? C'est parce que vous avez été admonesté par le président pendant la séance du Conseil des ministres. On ne menace pas le président. Pour l'instant, je suis le président. Il vous a dit, devant les autres ministres,
Et là, vous amenez le sujet, ce malentendu, cette mésentente sur la place publique. Eh bien, vous avez tort. Parce que vous croyez que le peuple va vous suivre. C'est là où j'appelle le Titranti impétueux et arriviste. Non seulement vous êtes impétueux, pire, vous n'êtes qu'un petit arriviste dans les moyens financiers, encore pire, dans le monde politique. C'est pas parce que vos intérêts sont touchés, voire menacés de ne pas être reconduits, que vous allez ramener votre troupe. Les troisièmes, pas la majorité. On est désolé de le savoir et d'être au courant. Et présenter votre problème, votre doléance sur la place publique. Et on voit tout de suite que vous n'êtes qu'un petit frustré, un impétueux et un arriviste. Mipetraka amin'ilay zoany Andriamatoa mihaja andrenanareo. 2 fois par semaine na Andriamatoa mihaja andrenanareo dia manatona amin'ny patron-ny eny amin'ny tranomena eny Beretika ary miaraka misakafo ireo. Rehefa misarahana roa le ministera dia mivoaka ny zavatra marina. Taiza teto ambonin'ny tany misy an'izany hoe PO ny volan'ny entrepreneur izay nanao prestation amin'ny entretien routier. Allez voir. Misy ny travaux publics Andriamatoa nihaja Andrianarivelo. Fa ny lalana ao Madagasikara surtout Antananarivo ny tsy tonga an'ohatr'izao. Potika. Ary tsisy izay tsy mimenimena ny olona. Fa il s'est permis de manière officielle lors de la passation. Et PO. Iny Andriamatoa nihaja Andrianarivelo monsieur public. Voaka amin'izay izy miteny, rehefa tsy niteny nandritra ny 3 taona, comme par hasard, coïncidence du calendrier, ça, du timing. Mivoaka indray reto entrepreneur manao manifestation devant le ministère. Mystère pour de grandes motions de ça. Est-ce une coïncidence? Non. Personne n'est dupe, monsieur Niad. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes qu'un petit arriviste dans le monde politique. Tiens, tout connaît politique et tout là. Faut bien que nous fassions nul là ouais. Et non, on bat great entrepreneur. Car if on bat great entrepreneur am takretu, inona zany tombontsoa anao ao anatin'ny zava-dehibe ary fantatra fa ianao dia ho candidat any amin'ny 2023, même pas 2023 fa ianao mieritreritra ao anatin'ny dispositif any cartel zay fampiarahanareo fa aka amin'ny fitondrana de manière illégale satria vous n'avez aucune chance. Alors là, vraiment, vous n'avez aucune chance pour devenir président un jour. Ni toi, ni vous, monsieur Niad, ni le cher cousin Nain Twain, vous n'avez aucune chance face à un Ravalman Marc. Sinon, face à un hier John Armapian, ou peut-être X personnes, vous n'avez aucune chance face à un Rajel, face à Mayol, pasteur. Epsilon, va-t-on dire. Et voilà pourquoi vous ne faites que provoquer et même exciter le peuple pour aller descendre et dire publiquement avec beaucoup de prétentieux. Vous n'êtes qu'un petit prétentieux aussi, sans pire, impétueux. Réforme soukar va viu. Et mettez en aïran. Déjà, il faut piéger. Mettez en aïran.
n'avait pas la certitude. Izay a maharary ka misy tsy mety eo, misy maharary eo a, dia anao aloha mangina satria raha misokatra vavatsika io ndray andro any mety hanahirana ilay izy. Ka izay a mahatonga antsika mbola mangina aloha fampirana ilay izy. Ka izay a mahatonga antsika mbola mangina. Anareo zay mety hanahirana ilay izy. C'est-à-dire qu'il n'a pas la certitude de ce qu'il dit. Mety hanahirana ilay izy. Raha misokatra io vavantsika io. Avec des si on refait le monde. Tena izany daholo ny olona rehetra. Avec des si on refait le monde. Raha misokatra mety hanahirana. Il n'y a que des si. Pourquoi il n'y a que des si? C'est parce que Mamel Mataoud, il est en train de chanter. Non seulement il est impétueux, pire, il n'est qu'un petit arriviste, mais un maître chanteur de surcroît. Il essaie de chanter, faire un chantage au Premier ministre, s'il sera reconduit, bien sûr, et au président. So, ny eritseritra isika menakavy ary ny eritseritsika hoe mipasy fotsiny ohatran'izao ny kahany l'ex-ministre Tsaranazy. Et moi aujourd'hui je vous dis, ce n'était pas par hasard, encore moins une coïncidence. Et nous Tsara, ministre Tsaranazy, c'est pas n'importe qui. Nataoko interview teto izy. Zao tsara ny teneniny hoe tsy mbola nahazo titre hatramin'izao. Iza mamoaka titre? Tsy ministéran'ny aménagement du territoire ve? Ao amin'ny domaine zany, ministéran'izy zany nihajo Andriamanina Rajoelina. Ministère à scandale. Raha izay, fa tsy mbola izay. Izy zany mi-accorder permis na ny ministère na ny commune. CUA zany. Zao teneniko anareo. Tsy mbola nahazo titre général na ministre Tsaranazy hatramin'izao. Efa 4 taona zay izy. Zany hoe bloqué ny ministéran'ny aménagement des territoires. Dia nareo ve dia mino fa ny directeur général ny domaine, ny secrétaire général ny commune, na ny maire n'Antananarivo dia tsy halala hoe mila procédure vao afaka mandrara, mila grosse avy eny amin'ny fitsarana vao afaka manapotika tranon'olona zany. Mila taratasy avy any amin'ny procureur zay vao afaka mivioler propriété privée zany. Propriété privée. Sady non seulement anao tonga amin'le tranon'le olona tsisy grosy, potehanao ny tranon'olona. Amin'ny maha simpliste d'esprit en gasy, dia tonga dia ozy izy hoe tezitra izy ary malahelo izy. Fa izy io atambatambatra zalahy le alahelo provoquer-ndrala ohatran'izay daholo ary ny zanaky ny faritra ny tena mihina ny tady kirarony, ny olon-dehibe ohatran'ireny. Efa nahoana kosa ny ohatran'izao. Anatin'izany ny mpalandra lamare ary nihina ny tady kirarony mihitsy ny tovolahy na ministra ambiky herilaza. Dia mitambatra ny atezeran'ny olona dia midina any an-dalambe ao anatin'ny plan'ny déstabilisation tompoko io zavatra atao amin'ny dalana. Fantatry ny hajo Andriananarivelo tsara fa mila grosy. Fantatry naina an'ilay tsy toina tsara fa mila grosy. Na farafaratsy ny taratasy avy any amin'ny procureur afahanao de la République
Nahafahanao miditra ao anatina propriété privée zany à n'importe quelle heure de la journée. Teanao nefa ny tranon'olona, ravainao ny tranon'olona, tsy misy grosy, tsy misy baiko ankoatran'ny CUA sy ny ministera. Zany hoe mazava be zany le réseau hoe ny zay mahatonga amin'ny teny hoe Andriamatoa Andry Rajoelina miala tsiny tompoko, asory ajo, soloy mainandretsotoany. Zao a, satria déstabilisation andrombaka ny fitondrana amin'ny alalan'ny légitimité populaire zay rehefa tevitra no japino reto olo reto dia ataraka eo daholo na ny opposition raha satria vola miasa eto ary tsy vita amin'ny vola kely fa vola be. Veriko, tsy vita amin'ny vola kely fa tena vola be. De ho gaga ianao avy eo hoe lasa ny dalàmbaky ny tafika, tsy afaka miteny ny opposition fa anay ny fitondrana, zay no napidina an'ireo vahoaka ireo. De voateranaiky fotsiny reto satria mifanaraka amin'ny ministera avy eo hoe izy tsara mihitsy ny teny. Mifanaraka hoy izy tamin'izany andro zany. Zany hoe mode opératoire zany reto mpanao politika reto, ianao no taridinidiny eny an-dalambe, aiza lahy fa mifanaraka hoe anay troisième ministère anankitelo. Anay l'aménagement du territoire sy ny travaux publics, tsy azo lakitikitiana io. De le vahoaka taraiky, tsy mahita fivoarana, ny lalana tsy mivoatra, mipotika ny lalana, ny tokony atao tsy vita. Aiza zao ny lalana hoe fitaina RN13, vitako tsy hanao politika intsony ozy le filoha. Le izy ato ambadika zany efa misy mandeha manao sous-marin mametraka fanakorontanana. Ao anatin'le réseautage-le cartel na le hoe réseau mafieux nisy ny déstabilisation à Madagascar dia samy verina mitondra amin'izao fotoana izao sy ny opposition. Eo le izy. Zany hoe nopitehana ny trano ary mbola isy io, isy provocation hafa ihany koa zay mety atezitra ny vahoaka ka hahatonga ny vahoaka tonga eny an-dalambe. Zao no izy. Andriamatoa Ajo Andriananarivelo, raha tena lehilahy ianao rangahy ka miteny ianao an'izany hoe marary raha misokatra ny vava, sokafika nga ny vavanao. Aza velomaimbo fotsiny eo mandritra ny telo taona. Ataovy aloha le démission miela ao amin'ny gouvernement ka dia ho hitanay eo. Aza miandro asorony rehefa tonga an'ilay maniman hoe tsy antsono ny Ajo. Dia zay ianao vao hitabataba, misy iray tapaka hoe didy. Faites votre démission et demain. Et je relève le défi. Fa tsy hanao démission zany comme le Premier ministre. Et tairara, ataovy ny ouverture d'enquête amin'reto le olona manaparitaka ny enregistrement reto. Momba n'ilay enregistrement. Tairo, ataovy ny enquête momba ny marika. Nanao nga le Premier ministre? Nanao nga izy? Zay no ahafantarana hoe tsy afaka miala amin'ny resaka imbikigety ny Premier ministre. Lalatina Rakotondrazafy, Nicolas député, Lanto Rakotomanga. Ary mbola misy koa ny JP Motors gety. Maromaro ny tsy afaka miala amin'izany. Ohatra fotsiny ny directeur amin'ny logistique amin'ny présidence Yamina. Oui. Raha tsy vahiny, azadino Fongiara Soa Marimaka au lieu de ny le BNGRCN mandray ny don teny Tanimoro dia Ngia Rasoa Marimaka ny teo asa nanome certificat izy sa nanome ino.
par pur et simple hasard na hoe tsy haiko inona ny fifandraisany Andriamatora soa maromaka sy reto JP Motors reto. Ny zavatra fantatra aloha dia nisy ny fisavana teny vato ny volana septambra fandanana ny Gaborone fa Andriamatoa Rasoa Maromaka sy raha tsy vahiny dia afaka nandeha soamantsara ary mifandombera champagne fa ny ambiny vao stoppe teo ivato. Nanomboka tamin'izay ny farana ny hoe tsisy mahazo mivoaka amin'ny salon présidentiel atsony fa ny président irery ihany no mivoaka ao. Satria ny antony tao ny lalana nandehanany vahiny dia tsy azony savaina izy. Anareo amin'izany. Fa zao alefaso ny défi, alefako aminao ny défi Andriamatoa miady Andrainarivelo satria sady nangina ny vavanao ny telo taona misy marary ao, misy tsy mety ao. Ary aza atao raha ny parti troisième hoy ianao no ianaranareo iendry dia ahitinareo. Ka zao taire d'onzao izy. Raha tena mafy be ianao dia ataovy ny démission rapitry latsinainy. Vous avez jusqu'à minuit. Autrement fermez votre clapet. Et à jamais. C'est trop élémentaire et trop alimentaire aussi. C'est tout simplement pour des questions d'intérêt, bassement intérêt. Qui? Eh bien, un homme d'État ne raisonne pas de la sorte, cher monsieur. Un homme politique, hautement politique, un haut politicien, ne raisonne pas de la sorte. Un fauna, nous manafno iti ni intérêt caché, on va dire. On a dans deux choses politiques, ça. Mais vous n'êtes pas crédible, cher monsieur. Ah, vous allez faire des oulnoé. Tskabariany ady anao tena marina tskabarianao tokoa. Tsy hitovy amiko mihitsy anao, na za koa hitovy aminao. Tsy hitovy mihitsy tsika. Dia za tsy intéressé amina place politique zany. Efa ohatranao io ve dépendre amina olona. Et mon avenir dépend d'une autre personne. Déjà, avec le Seigneur, tous les jours, je sais pas que je dois, mais je me plie aux quatre volontés du Seigneur. Manonira sy ny zavatra tedaviny ataoko sans rien attendre. En revanche, dia lasa indray andeha hanompo olona. Hanompo olona. Dia ny avenirako izy dia non, je ne m'appelle pas Niady Andriananarivelo, hein. Ah non, ça ne m'intéresse pas de devenir comme vous. La honte, on va dire. Comment je vais devenir devant ma femme, devant ma fille, devant mes garçons? Mais papa vient là, c'est maintenant ça. Papa qui a été toujours indépendant, qui ne dépend de personne. Ny avenirako ve dia ataoko am-pialatanana olona ray na olona roa? Non, azafady a. Tsy mety amin'izany ary azo a. Ny aveniranao dia na ny deveniranao satria anao tsisy avenir amiko. Mety aveniranao raha mety any tsy afana any tamoro. Satria rehefa hoatsikafony Andry Rajoelina ane ny tena cuisine intérieure-ny aménagement du territoire mety savilaina ihany ianao e. Bref, raha izaho mihitsy ny amin'ny placen'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, vu vos délires, je n'hésiterai pas une seconde pour vous libérer et que vous ne serez pas reconduit. Donc aujourd'hui, je peux dire que demain, je ne serai pas surpris si jamais Niady Andriananarivelo est écarté du pouvoir. Il ne va pas prendre la peine, l'intelligence, l'opportunité, la classe même de démissionner, prendre le stylo et signer, formuler un acte de démission comme il a fait le jeune Bic.
Jamais il fera ça. Mamy tsy matsiro le hoe ministre de miroler amina tomobile luxe. Satria na ny lasantsiny reny ary lafo vidy. Inona moa ny orinasan'Andriamantoa ny azy? Ankoatra ny Goût TV ka afahan'ny se permettre raha mividy zavatra ohatran'ireny. Mba lasa hoe ça. Qu'est-ce qu'il a comme activité professionnelle? En dehors à ce qu'il soit ministre. Dites-moi. Na izany fotsiny ary. Efa azony biany koa anaovana enquête. Je me demande zany hoe inona koa ny rôle an'ireto biany koa samy finin'ireto rehefa atao ny côté. Misy ministre atahorana, misy ministre tsy atahorana. Tahaka ny ataon'ny ministère en sécurité publique hoe misy olona recherché afficheny. Misy olona recherché tsy afficheny. Rehefa recherché raha ty dia affiché daholo izy fa asiana hoe ty akama na ty stratégie. Miandry mihitsy ny opinion hoe io tokoa fa recherché nga zouzou na hoe zouzou. Fa maninona ilay tsy mivoaka amin'ny pejin'ny ministère en sécurité publique? Fa inona ny atahorana? Feny. Afatra ho anao Andriamatoa ny ady andehan'ny anareo. Si vous voulez rester crédible, formulez votre démission, acte de démission, même dès ce soir, que le reste, que l'ensemble des Malgaches voient, sinon puissent apprécier que, ah, ça au moins c'est un homme, après on verra. Une en communication en temps, bon débarras aux Ngas. Vous allez voir, vous allez démissionner, aux Ngas et bon débarras. Parce que le ministre le plus détesté dans ce gouvernement, avec, je ne dis pas après la latine, hein, avec la latine, c'est vous. Oui, même vos collègues, même au sein du ministère, là où vous officiez, il y a pas mal de cadres qui vous détestent. Non seulement de votre fièvre, mais de votre nullité technique. Désolé de le dire. Et ce sont vos collaborateurs qui nous le disent. Oui. Smiley rire. Il a fleuri P1 fa tsy mahay vendu. Potika mihitsy ministère ataonao azy. Oui. Ce sont vos hommes dans 3e qui me le disent. Ils se croient être le plus intelligent de tous. Oui. Le 3e. Il y a une France qui n'accepte pas ce que vous êtes en train d'entretenir. Du moins d'entreprendre. Oui. Ils savent que c'est un jeu solo. C'est un clip solo. Toucher un intérêt indéré aussi, c'est nul. Il faut en enlever des tartarettes en bande. Et jouer un ministère entier, on fanara un racisme. Bon, incendie na deux. Pas t'amener les incendies na une cause virus. Et c'est vrai d'ailleurs. Quand ça n'a pas été scindé, vous n'avez rien dit. Oui, vous n'avez rien, strictement rien dit. Je l'ai scindé. En plus, je n'en dois un gars premier ministre, c'est ministre des Finances, un voulant d'être entrepreneur. Ça va bien, tout en même temps. Tout en financement, les campagnes présidentielles, là, j'ai là, ça va, ça va,
Inona no tena asan-drangah ankoatra maministra an-drangah ka hoe ahafahan-drangah mampidi-bolaka hitonantonana amin'izany atao hoe élection présidentielle. Ditinao, inona no resource-anao? Ohatrany tsisy an. Faites votre démission. On vous invite vivement. Autrement, vous ne serez pas. Et de toute manière, vous démissionnez ou vous ne démissionnez pas, vous n'aurez jamais la crédibilité nécessaire pour aller plus loin. Ok? D'abord, alors les Malagasy rire, si monta, sans Malagasy aussi. Donc, moi, c'est fatigué. akamatsika be dia be, misy any Portugal amin'izao fotoan'izao mihaino antsika, misy La Réunion, misy ihany koa Australie, vao maraina be any New York amin'izao fotoan'izao, Washington, faly miarabanareo daholo ty rakama, arabaina daholo, dahoany an.
tokony hanomboka ioma itsika akama sy ny réseau amin'ny akama rehetra fa any amin'ny 16 juillet tsika dia hanao etsika goavana amin'ny nofokena amin'ny tapevanana ka ny aina no édition faharoa takany tamin'ny herintaona zany hoe izahay mivady no manasa antsika rehetra ho avy ny sita anaovana fisoratana anarana ny amin'izany satria tsy afenina fa ny eo papana ny sakafo na dia hoe efa ho 700 mahery tsika ny tonga tao tamin'ny fotoana iny alao manao zavatra tena juste ary mbola maro mitondra mody eny tsy maninona manao mihoatra fa sao dia lasa 1400 tsika tsy ampy eo andray ny zavatra tao fa ny fampidinika moa zany ny tenako sy ny secrétaire général moaly sy ny mpanolotsaina dia any amin'ny 16 juillet ce sera un samedi dia manomboka amin'ny 10 ny fatongavana dia mefara any amin'ny minuit na 1h du matin ary anao feu d'artifice tsika amin'io ny akama no manolotra izahay mivady no manolotra ny sakafo amin'izany ary araky ny mahazatra dia maina-poana fa dia miomana misoratra anarana dia an'izao satria ho raisina ary alao manomana meloa dia ny ambony mangalatahaka rehefa avy eo satria tsy afenina fa nahasoa ny malagasy izay aty ny fomba nanaovantsika azy iny hoe tsy mila mandoha vola fa nofokena amin'ny tapevanana ho an'ny malagasy ilay izy dia voatery nanao an'izany moa ny sasany taty aoriana. Ny fomba fanaovana zavatra ihany zany ary fanaovana modely ao anatin'ny fiarahamonina mahafinaritra fa nisy nanao copie ilay izy tsy maninona ary apprécientsika ilay izy hanao bebe kokoa noho ny zavatra vitantsika satria ny tsara ny fampiderana sy ny fampiteafana fa tsy ny ratsy nandeha kopakofahana na irerehana hoe rehefa midona ny rindrina na dia maro ara na dia misy ara olona mieritreritra ary mirary mihitsy hoe midona amin'ny rindrina ny akama sy ny mouvement akama izany izay tsy tena hoe tsy hisy fa tsy maintsy misy ny erreur eto ambonin'ny tany iraisina ho expérience zany fa hatreto aloha isaoran'Andriamanitra tahirin'Andriamanitra ny akama ary tokony ho fantatritsika fa ny majeure partie amin'ny akama dia manohana an'Andriamatoa Emmanuel Macron ary raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny herin'ny sabotsy hoentina hihodinihana eo amin'ny birao élargi hanome fanampiana ho an'ireto vahoaka ukrainiana isika malagasy fa tsy voatery hoe ny akama irery ihany dia ny symbole anaovantsika azy satria ny tenako zany dia aty plaisir no mipetraka ary ny commune amin'ny plaisir dia tena manomana zavatra be dia be mihitsy ary efa manao action be dia be momba ny fandraisana an'ireto réfugié na ireto mpifindra monina avy any Ukraine reto no miady ka dia mampilaza sady zany hoe ho an'izay afaka amin'ny sabotsy tsika no hanolotra ny anjara-bisintsika ho an'izay afaka koa manome fanampiana na boîte de conserve na akanjo na kiraro dia manometsika satria hanometsika amin'ny fomba ofisialy ary amin'io andro mba hanaovana ny polo akama amin'io andro tompoko hiangaviana marina fa mety hiangatsika fa vetivetika fotsiny dia mba ho souvenir amin'izany andro zany hoe ireto misy olo-tena malagasy satria ny zavatra tokony ho fantatritsika dia isika malagasy any force est aussi de le reconnaître. On est à peu près 300 000 malgaches en France mais on est insignifiant. C'est comme si on n'existait pas. On brille par les spectacles. Heureusement, misy amin'ny pétanque, misy an'ireny pétanque ireny dia mba fantatry ny olona. Fa tout ce qui est vie participative, associative, l'intégration dans le monde là où on vit,
on n'est pas du tout présent. On est insignifiant. Voilà pourquoi on a décidé, bon, andoranga mba entina amizay mba ho force de proposition n'existence zany malagasy zany aty andafy fa tsy hoe force passive dia ny olona anararoatra fotsiny ny any la réunion mbola ho resahana ny tompona andraikitsika any fa ny aty a Frantsa aloha zany ny eto à Paris zany ny eto amin'ny Ile de France no anao raha sitrapon'ny tompo izy io amin'ny sabotsy dia anolotrasika dia zay solotena tonga eo manome azy zay no mifampiresahanay SG fa entina débat large izy ao anatin'ny akama amin'ny cercle élargi zany. Dahoara tia mira fanevan'ny akama ary nefa mifampiarana tamin'ny ray aman-dreny Pierre Bruno zay mahatonga an'izy hoe azontsika ampiasaina fa tsika koa moa zany misaotra ny ray aman-dreny nanampy an'izany ray aman-dreny Pierre Bruno zany maromaro izy ireo fa mbola azontsika tohizana tokoa ny fanampiana azy indrindra isika akama dahoara. Izay tapakevitra nandeha maro ny tafita sady nazo zavatsoa ny masoko no nahita. Ny nakanel afaka manoratra ho anahy ianao rehefa avy eo amin'ny messenger tiako fantarina toko hoe aiza hoaiza misy anao any la réunion dia ameko anao ny contact any la réunion toko dahoara. Izay tapakevitra nandeha maro ny tafita sady nazo zavatsoa ny masoko no nahita. Fa izay ny fitijana kosa valala mpiandrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana. Ny fidirana amin'ny akama dia tsotra manoratra amiko na manoratra amin'ny SG dia valiana ianao ary surtout milazalaza ianao hoe aiza hoaiza ny toerana misy anao na aty a Frantsa na any Madagasikara. Zay ny fomba fidirana dia mazava ho azy hoe misy motivation tsy vola fa hoe inona ny antony hidiranao akama satria tsika tsy parti politique fa mouvement social dynamique anankiray mipetraka tsika force de proposition ny atsika fa tsy force politique dahoara. Izay tapakevitra nandeha maro ny tafita sady nazo zavatsoa ny masoko no nahita. Fa izay ny fitijana kosa valala mpiandrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana. Ny akama ny tanindrazana dia ny Tamatave ny Fribe donc zany ny olona mieritreritra fa tribaliste mikafireraka malala dia mitona amin'ny rindrina izy fa tsy marina zany any Tamatave ny Fribe ary manoratra amiko kokoa na manoratra amin'ny SG dia omeko anareo ny telefônina na numéro an'ny présidentsika ny Madagasikara dahoara. Izay tapakevitra nandeha maro ny tafita sady nazo zavatsoa ny masoko no nahita. Fa izay ny fitijana kosa valala mpiandrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana.
Katinova, Yanakamna, Katinova, Yanakamna, Katinova, Yanakamna, Malakamu, Katinova, Yanakamna, Katinova, Yanakamna, Katinova, Yanakamna, Malakamu. Zetapa que vetani kudi, sisakana fadisu. Fan. Raha ohatra ianao te hiaraka andihy sy korana amin'ny akama amin'izany miro zany dia amin'ny 16 juillet ny fotoana Maria aketo ny zava-pisotro mety hosotroinao no entinao fa sy ny possible hoe ny vilia sy ny sotro na ny vilany asianao amin'ny hena fa efa miomana ny amin'izany tsika tompoko ny amin'ny 16 juillet izao dia lazaina satria mba tsy hisian'ny famezatsiny tamin'ny heritaona tena niteny mihitsy ianao kosa misy fleury nataonao tapoka be le izy tapoka le izy noho n'le covid tompoko fa amin'ity ndray mitoraka ity tonga dia efa lazaiko meloa raha tsisy ny sampona zany hoe covid indray na ohatran'izany dia amin'ny 16 juillet ny fotoanatsika amin'ny toerana mahazatra izay manana antsika ary isaorana nazy mivady jady satria dia tena mpivady mahafinaritra amin'io fotoana io. Raha maheno an'izao ZDKL dia midira ihany contact aminahy fa mety ho afarany ianao tompoko aza matahotra amin'ny resaka visa fa mety vitantsika zany midira contact amiko fa ho afarany ianao dia mba eo daholo ny samy gasy telo fahatsiantsika manda spectacle gratuit sakafo gratuit daholy. Alala fanafody mitsinjo ny ampitso fa izay mifidy janona posa tsy tonga tany ny adidino ny avosa ny enalany fa izao zany efa elano tapakevitra. Afaka invitena anao Andriamatoa Alpha Hiary Soara tianao zany atao fotsiny frais ny hébergement tsisy olana aty daholy. Fanyanjanao fa anyoane mbola misy azo mantenena olovatsika Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo. Misy manontany hoe ary roviana ny fampiaravana tratran'ny taona ny akama tsy ho ela ary tsy oatra ny faravolana marsa efa miomana ihany koa tsika ny amin'izany daholy. Malaky armo mangataka hono ny any Mayotte monsieur le président zany Andriamatoa Andry Rajoelina izay ny soratany eto hoe mba sikafana ny fifandraisana entre Mayotte sy Majunga fa mijaly zareo daholy.
Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna. Tsy afaka miaraka amin'ny akama aloha raha ohatra ka hoe tsy mahay mitsinjaka ary tsy tia misamuzy. Epa, ozy izy madame Niki Jolie. Tsy afaka miaraka tsika raha ohatra tsy tia misamuzy ianao ary tsy tia mitsinjaka ihany koa ary naturel fa tsy hypocrite manafy-toetra nefa tsy ambadika ary zavatra tena fampanalika hoy le madame zay. Ny akama tsy mpanafy-toetra tompoko ary miazana ny défaut-ny ary lazainy laoara. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu. Angataka hono zareo any Dego anaovana université vaovao. Merci hoy madame Marie Claudine Tsimamendra. Akory lahy. Ahoana moa zany no lazainareo hoe tribaliste andrefana
zany tsy azony eritreretiny. Taraiky anao tata. Tamatavy, Morondava, Fort Dauphin, Tiliara, adalo ianao. Raha miteny anao azo fantako tsara zany famille Carlier zany. Mety tonga saina ianao an. Ianara, ametraka amin'ny veloma mandram-piona daholo tompoko. Adiny roa sy enina amby roapolo minitra tsika. Nihira tsara tsika ny samy tsara, samy tahin'Andriamanitra. Efa fantatrareo izay ny rendez-vous ny ity kaskety nataony madame Cynthia. Ho anareo zay commande tonga dia mikomandiva dia izao. Mino angamba fa mety any amin'ny 10 euro any ny anaovana azy. Na tsy fantatro fa komandiva dia izao dia amin'ny 16 juillet ny livraison mandram-peona tompoko, veloma mahafinaritra. Samby ho tahian'Andriamanitra tompoko. Daholy.